satria efa akaiky ny fankalazana ny fetin-dreny dia amin'izao akatoko ny fankalazana izay fetin-dreny izay dia manana ny tolotra omena ireo reny rehetra ny fikambanana ceinture verte. Tolotra amin'ireo karazam-boninkazo misy sy varotana zareo ary ampiratiana etsy amin'ny biblioteka Anosy nanomboka tamin'ity androany ity ary toy hatramin'ny asabotsy izao. Aron Sary. Karazam-boninkazo hatramin'ny 2,000 no tazana etsy amin'ny varotra fampiratiana karakarany ny fikambanana ceinture verte etsy amin'ny biblioteka municipale Anosy manomboka androany. Tolotra manokana no omen'izy ireo amin'izao akatoko ny fetin-dreny izao izay natao amin'ny vidiny mirary manomboka amin'ny 3,000 ariary. Ny voninkazo moa zany no tena betsaka eto satria ny reny ny voninkazo voanindrindra ao tokantrano izay no mahatonga ny ampiraty voninkazo ary noho izay mahafetin-dreny azy izay dia nataony mirary dia mirary tokoa ny vidin'entana ahafahan'ny reny rehetra manjifa tsy hakanavaka zany satria manomboka amin'ny 3,000 zany efa mety nahazo kadoan'ny reny. Misy ny amanetsiny kely arakaraky ny fatantsika moa fa ny okibesy reny le planty reny lafolafo. Ankoatra ny vidin'ireo voninkazo dia isy ihany koa ny fampianarana momba ny fikolokoloana voninkazo tanterahan'ny fikambanana amin'izy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny biblioteka Anosy ihany. Ary azo fanomezana avokoa ireo reny tonga voalohany mitsidika ny varotra fampiratiana ny asabotsy ho avy izao. Inefatra isa-taona moa ny fikambanana ceinture verte no manao hetsika tahaka izao. Ary amin'ny volana aogositra izao dia ankalaza ny 10 taona nijoroany ny fikambanana ka isy ny foara be ho tanterahana amin'izany.